Ministre Tina Velotro sy ny écran plat anokatra enquête parlementaire ny député TIM. Raha momba ny ministre ny Atitany miandro fitoniana aloha ny tale général Bianco. Fanadinana CEPE afaka manao fanadinana ivelan'ny fiadidiny ny mpiadiny. Tompoko lasy tompoko vavy dia fifaliana lehibe no androsony fampalalam-baovao ny MBS any tokantranonao indray amin'ny takariva ny sabotsy 9 Aogositra 2024 ity. Fifaliana takizany ihany koa no anasananao ampitiavana sy ampanajana anaraka ny fotoanan'ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Avy hatrany dia hoentsika manomboka izao fotoanan'ny fampalalam-baovao izao mitatitra makasika ny coronavirus eto amintsika nanomboka tamin'ny volana Martsa hatramin'ny androany. Tout izao ndray ny antotanisa zay navoaka ny centre de commandement opérationnel Ivato androany 7 Aogositra 2024. Ny ampitelo nisan'ireo olona namony ainy, ray avy eto amin'ny faritra Analamanga, ray avy any amin'ny faritra Matsiatrambony, ary ray avy any amin'ny faritra Sava. Tafiakatra 70 amzato arak'izany nisan'ireo namony ainy, vokatry ty valana retina Covid-19 ty teto Madagasikara. Miisa 570 kosa ireo tranga vaovao androany, ka ny 420 avy eto amin'ny faritra Analamanga, ray avy any amin'ny faritra Tsinanana, 3 avy any amin'ny faritra Laotramangoro, 2 avy any amin'ny faritra Haute-Matsiatra, 4 avy any amin'ny faritra Vatovavy-Fitovinany, 12 avy any amin'ny faritra Sofia, ny 3 avy any amin'ny faritra Diana, ny ray avy any amin'ny faritra Nosy, ary ny 9 avy any amin'ny faritra Menabe. Mi total raiky amin'ny 774 sy ray alina arak'izany nisan'ireo olona mitondra ny tsy mikaretina Covid-19 hatramin'izay nidiran'ity valanaretin'ity teto Madagasikara. Ny ampy 470 kosa ireo sitrana ka tafiakatra 357 sy ray alina nisan'izy ireo. 770 nisan'ireo marary mafy eny anivon'ny tobim-pahasalamana. 730 ny fitiliana vita tamin'ny PCR, zato kosa ny vita fitiliana tamin'ny Gene Expert. Andrasana ny toy ny raharaha toy ny resaka bonbon sucette 20 milliards ariary sy ny resaka écran plat efa nisy ihany moa ireo fitoriana izay napetraka ny mpanao politika saingy ny fandraisana andraikitry ny eo anivon'ny fitondram-panjakana no tena tadiavin'ny olom-pirenena. Fanady adiana eo amin'ny sarin'ny Andry Rakoto Malala. Tsy azo dia tsy hita ny resaka fitantanana tsy mangarahara eto amin'ny firenena. Mini mangina manodina ny sain'ny olom-pirenena ny fitondrana momba ny raharaha mafana toy ny fividianana écran plat izay nahavoasaringotra ny ministry ny Atitany sy ny vadiny. Tsy anaiky kosa ny député TIM. Mangataka ny ananganana commission d'enquête parlementaire tsy mahakasika amin'izay ihany fa betsaka ny raharaha izay hita hoe tsy mazava manana endrika fanomezana tombony manokana namana na amin'ny resaka tsenam-barim-panjakana io maro anisan'ny ray amin'izany ny fanaovana ohatra ny goudron tao anatin'ny toerana hoe la deuxième io. Anisan'izany ny resaka fanomezana an'ireny hoe tsena ambarotra bonbon hoe sa bonbon sucette. Anisan'izany io resaka écran plat vola fanampiana avy any amin'ny pnude. Maro be tsy tambo isaina zany zavatra any ka mananteny izay fa ianareo mibaromaritra anome alalana solombavam-bahoaka izay voakasika izany na maniry hiditra ao anatin'izany commission d'enquête parlementaire zany fa tokony ary adidinay zany zoanay no mangataka an'izany volam-bahoaka io ary volam-bahoaka tsy tokony ireharehan'ny fanjakana. Raha izay ny hevitry ny député TIM momba ny raharaha ministry ny Atitany sy ny vadiny iny dia manao ana kosa ny fomba fijery ny tale général Bianco efa misokatra ve ny fanadihadiana manoloana izany efa nisy ve ireo fitoriana izay napetraka ary inona nandraikitry ny Bianco fanadihadiana vetrany. Izahay aloha hatreto dia lazaina fa mila fitoniana. Mila fitoniana ny fanaovana fanadihadiana fa tsy ao anatina sambaravoara no anaovana fanadihadiana. Dia hitanay amin'ny fotoana mahamety azy ny toy n'izay zavatra izay satria ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena ilaina. Tsy ao anatina sambaravoarana no ahitana ny marina. Ary ho avy ny fotoana izay hijerena n'izay lafiny anankiray izay. Ny verimberina tato ato ny resaka fitarainana mikasika ny fibodona tanin'olona eto Madagasikara. Tsy mitazapotsy ny manoloana izany ny firaisamonim-pirenena fa hitaky hatrany ny mangarahara ho tombontsoa ny vahoaka malagasy. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Andry Rakoto Malala hatrany. Tsy ato andray ny vohitra ihany amin'izao no andrenesana fitarainana mikasika ny fibodona tanin'olona ataon'olona ambony sy tompona ndraiky mpanjakana. Manjaka tanteraka eto Madagasikara ny tsy fahamarinana.
mijoro hatrany iadiny mangarahara ho an'ny vahoaka malagasy ny monde justice. Marinana zany ny tena ijoroanay a hipetraka eto amin'ny firenena. Ny antony dia tsotra, raha tsy misy miaro ny vahoaka kely madinika dia tsy ireo fitondram-panjakan'ireo mihitsy no miaro azy. Rehefa tsy misy ny justice dia tsy maintsy ny justice miatra eto amin'ny firenena. Isan'ny faritra voakasiky ny fiboana ihany koa ny tao Ambatondrazaka tao ary misitraka ny fanampiana ihany koa ny mponina any an-toerana tahaka ny teto Analamanga anefa dia niteraka savorivory ny tsy fahamatorana teo anatin'izay fandaminana izay. Nirandrena Rivony, mpanao gazetiny MBS any an-toerana, tanterany Laurette Berton sy Mathieu Princy. Ny korotana ary tsy misy filaminany ny makasika ny lisitra ireo olona tokony hisitraka ny vaditsinjo sy ny tosika fameno eto anivony renivohitra mifaritra roatra mangoro. Tsy misy mangarahara ary tsy mipetraka ara-dalàna amin'ny masitsivana nafana manoratra ny anaran'ny olona tokony hisitraka ireo fampanantenana ireo. Milaza ny makasika indrindra ireto olona sendranay ireto. Zavatra mahagaga sy mampalahelo dia zaho tonga zareo mitety ny tranon'olona maka ny karapanondry mombamombanao. Zavatra mahagaga nefa mandalo ambany masina zareo maka mombanao a mivoaka ny lisitra tsy ao anaty lisitra ianao. Raha araka ny zavatra misy rehefa tenenina zareo a dia zao zavatra ntenenina hoe misy grossiste, misy mpivarotra ao anatin'ny lisitra nefa misy mpivarotra, misy mpiasa-panjakana mandray an'ilay vaditsinjo. Dia alefa nitaritra hoe président Fokontany ny diso. Zay tompoko tsy manaiky an'izany satria ny mpitety trano no tokony mahita ny situation ny olombelona ny tsirairay fa tsy ny président Fokontany. Dia zay zany dia mametraka hoe atraiza marina le fizarana an'ilay vaditsinjo fa tsy manaiky kosa zay hoe raha misy ny alako bika tsy tiako tare manjaka amin'izao fotoana izao. Tsy ao mihitsy fa trano maro zay nefa mitady ny anarana efa tsy ao. Malakoanina mbola misoratra anarana manambola be mbola misoratra anarana. Nefa dia tafiditra zay tsy tafiditra. Anarana reny dia misy ohatra hoe mbola tsoa dia tsy voaresy. Misy firina rehefa zao tsy voaray anarana. Etraka zay mbola tsy voaray. Mbola andeha hanoratra tsy ho raisinareo ve sa mbola tsy mandray trondro. Raha nantanina makasika indrindra ny komity loharano iray Sendra Anay dia nambarany fa pakany lisitra ihany izy ireo fa mbola misy ny ambaratonga-drafitra izay mitsongo ny anaran'ireo olona zay tokony azo izany. Amin'ny maha-komity loharano anay dia lefa nisivana an'ilay olona zay tokony azo an'ilay izy. Raha fa vita ilay izy dia nalefa any amin'ny amboniny anaterana an'ilay taratasy dia zarendray mitsonga an'ilay olona avy eo. Mbola eo amin'izay resaka sosialy bahoaka izay hatrany dia nisy ny fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazetiny MBS androany aty amin'iny faritra tsara honena nampandrinomby iny mikasika ny olan'ny rano. Noro fitiavana Mathieu Princy. Tao anatin'ny herinandro niverina indray ny fahirano eny amin'iny faritra tsara honena nampandrianomby iny. Mila rano ny vahoaka ahafana mivelona ara-dalàna indrindra ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao kanefa dia izao ny fijalian'ny mponina bidon efa mahery ny 300 no milahatra. Dia hoe mba mangataka ny fitondram-panjakana mahefa zany mba hijeren'ilay rano ety aminay fa tena mijaly izay vahoaka ety ary ambony be ary matsaka tena mijaly be mihitsy vidiana 500 ny ray bidon nefa izay mitaiza kely dia mila rano isan'andro. Androany izao dia tsy nandeha dia tsisy rano ny olona raha mandeha izao amin'ny 10 maraina amin'ny 7 amin'ny 9 dia tato dia alefa indray ry anankiray mangamanga ry nefa io indraindray maloto be ilay rano ao. Milahatra miandro filaharany ireo satria tsy nahazo rano androany dia miandro indray andro torapitsy. Patsaka sady makaramo amina ohatrano karamo amin'ny matsaka. Niasa zany amin'izao iram-bola dia tapaka fa tsy tsisy mihitsy tsinona ilay rano. Lasa mandeha any alavitra any vao maka nefa any alavitra any koa ianao mba reraka ihany amin'ny fandehanana. Raha mety amin'ny mahazatra zao ny androany 3,000 fotsiny zao vola miditra nefa tsy amin'izay misy ao amin'ny ray alina. Isataony zay zany dia mijaly amin'ny resaka rano ohatr' izao eto amin'ity Fokontany tsara honenany ity dia nefa neto ny tena betsaka maka rano satria tsy fantatra aloha zany izay tena antony mampijaly rano any vahoaka eto tsara honenany eto fa dia tena tsy fantatra izay tena olana ka mangataka ry tompoko izay mba jereo akaiky ny mombana eto. Rano miakatra mankateny fa any amin'ny terrain ziska fa tonga aty amin'ny EPP nandray ambony 20 alina hono ny anay dia efa misy manovo rano eto nefa zavy tsy vitako ilay makaty ambony 20 alina satria matahotra to patsaka rano ny asa manasa lamba ny asa nefa efa tsisy ilay rano dia mijanona ny sasa lamba mijanona ny tsaka rano.
tsy voazao no nisy ny tranga toy izao teny antoerana tao anatin'ny herintaona mahery no nitaraina mikasika ny olandrano ity ny mponina saingy tsy misy mpiaino mandrak'androany efa nandefa fitarainana hatrany vahoaka saingy voalaza fa ampitaina amin'ny tompona andraikitra kanefa tsy hita akory izay vahaolana. Eo amin'ny pejin'ny fampianarana dia andro sisa no isaina dia higadona ny fanadinana CEPE ho an'ireo faritra voatondro anao izany ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao. Tsy mbola azo lazaina ho milamina tanteraka nefa hatreto raha ny fandaminana entina manatanteraka izany. Fanady adiny Ravirazafy Mahenina sary ny Andry Rakotomalala. Namoaka fanomezan-dalana manokana ho an'ireo mpiadina CEPE voatazona ivelany farim-piady ity ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena. Araka ity note nivoaka atao amin'ny pejy ministera androany ity dia nazobaikiny avy amin'ny farim-piady mpampianarana Cisco mba handray ireo mpianatra ivelan'ny farim-piady mpampianarana misy azy vokatry ny fihibohana. Tsy maintsy manao fangatana miloko kosa ny ray aman-dreniny raha toka voasoratra ara-dalàna ny amin'ny Cisco ny anaran'ilay zaza. Faharoa, amoaka dika mitovy ny taratasy fiantsoana ho an'ireo kandida voasoratra anarana ara-dalàna kanefa tsy nazo izany. Any amin'ny Cisco ny toerana nanaovana ny fanadinana no angatahana io taratasy fiantsoana io. Makasika izay taratasy fiantsoana izay indrindra dia misy ny laharana maitso no mety eo anivon'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena ho an'ireo manana olana amin'ny convocation. Afaka miantso ity laharana ity izy ireo raha manana olana amin'izany convocation izany ny 020 30 807 86 020 30 807 86. Va eo amin'ny fitaterana kosa indray dia naneho hevitra androany ireo mpitatitra misehatra eo amin'ny fitaterana amin'ny fiara vaventy taorian'ny fivoahan'ny noty izay navoaka ny ministeran'ny fitaterana mikasika ny fepetra momba azy ireo androany nory fitiavana sy tahirany aina. Ity ny fanambarana navoaka ny ministeran'ny fitaterana mamaritra fepetra vaovao izay feny fiara vaventy izany manomboka izao. Voakasika ity fepetra ity ny ora fiasan'ny fiara vaventy. Samy manana ny ora ahafahany miditra eto an-drenivohitra ireo fiara vaventy latsaky ny 7.0 taona sy ireo mihoatra ny 7.0 taona manomboka izao. Vokatry ny amehana ara-pahasalamana eto amintsika no antony ity fepetra ity raha ny fanazavana. Dia ny camion zany izay latsaky ny 7.0 taona mivezivezy eto amin'ny faritra Antananarivo amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 9 ora, amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 2.0 ora maraina io ary amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora amin'ny arivo dia manomboka amin'ny 7 alina moa ka hatramin'ny fotoanan'ny couvre-feu. Ho an'ny mihoatra ny 7.0 taona ohatra ny hoe reny double sure indray zany sy ny semi remorque amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 ora sasany amin'ny 7 ka hatramin'ny 4 ary amin'ny 7 ora alina ka hatramin'ny oran'ny couvre-feu. Dia ireo moa zany amin'ilay faritra indrindra amin'ilay fivezivezena amin'ny mampitoy lalam-pirenena amin'ny digy iny no voafaritra izay. Fa ny fidirana eto amin'ny tena tanàna Antananarivo indrindra ho an'ny AXA RN3 izay tsy voakasika ato anatiny ity dia ny fiara vaventy mihoatra ny 7.0 taona dia amin'ny alina manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny couvre-feu ihany no mahazo mivezivezy ary maraina amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 5 ora sasany. Izay ihany no mahazo mivezivezy eto amin'ny faritra Antananarivo ny camion le mitarika le semi moa zany sy ny double semi mihoatra ny 7.0 taona. Mampitombo ny fahatiantoka efa misy hatramin'izay ny famerana ny fotoam-piasan'ireo fiara vaventy mpitatitra entana miditra eto an-drenivohitra. Mahatsiaro voatonotoina amin'ny asany ireo mpitatitra noho izay fepetra izay. Sahirana ny olona dia tsy dia manam-bolana karaha manantsy ny olona. Efa no hitanao ihany fa camion tsy dia mba manana hoe subvention manampy zany dia miaina amin'ny zava-misy ny lalàna koa zao fa mafimafy dia sahirana be mihitsy ny indrindrandrindra eo amin'ny resaka fifamoivozana zany mafy ny lalàna nefa no zao herinandro le mandeha ny karama dia izy mitombary tamin'izany tanao faty atoko zany fa le polisy dia manao ny atao ny fivondronana amin'ny fanasorana entany aminy iny dia mamelo raha vao mijanonjanona kely iny dia fivondronana vola be na aloha fa tsy vola kely rehefa zany tonga dia neforera zay keo an-tany. Tena zay tanao zao maina reo ny kameza reo mangina daholo tsisy nefa le vola tsisy anaovana an'le patanty dia fizavana vao miaratra sansetana dia efa misy ny saka patao andotam-penaka. Mbola eo amin'izay fitaterana izay androany ihany dia nanomboka androany ny fiverenan'ny zotra izay miatsinanana na ny lalam-pirenena faharoa iny ho an'ny Tomasina nanao fanadihadiana teny amin'ny garany makiteny andotam-penaka teny Ravirazafy Mahenina sy Andry Rakotomalala. Raha ny teto amin'ny fiantsonana pasapito sarotra ny fia ireo mpandeha azo any Moramanga izay nirohatra maro vao maraina nisy an'ny fiara indray no ny anyena. Somary enjakenjana ihany ilay izy satria ohatran'ny lasa tonga dia roa
rodrodro be le olona zany e lasa oatra ny saikina nahirana ihany satria tsy nisy loatra le fanajana n'le ray metatra somary enjakenjana le fandaminana le resaka fanazana ny ray metatra mihitsy noatra tsy voahaja ho an'ny zotra ny makao moramanga fepetra ara-pahasalamana angamba natao fa le